Ho antsika rehetra vahoaka n'Antananarivo, tonga ty ny fotoana lehibe izay ametraka marika sy ho azo fafana eo amin'ny fiainanao. Alahady faharoa ambin'ny folo ny volana Marsa, etsy amin'ny Palais de Sport Mahamasina, miaraka amin'ny fiangonana Evangelika Shaina, ity no andro ny fanafahana, ampianarina anao ny zava-miafy ny tenin'Andriamanitra, ivavahanao anao sy ampitana ny herin'Andriamanitra anao, anafananao amin'ny tanany ratsy fanahy sy ny olon-dozabe ary ny tanany fahavalo. Anafananao amin'ny fatorany fanamaloto sy ireo asan'ny devolo maro izay mety mampahory sy manakana ary mandrava ny fiainanao. Anafananao ihany koa amin'ny fikorotanana ara-piainana sy amin'ny ara-bola na nitrosa izay mety mangejanao. Ity ny fotoana izay iovan'ny fiainanao, ity no andro ny fanafahana. Tongava retsy amin'ny Palais de Sport Mahamasina, ny alahady faharoa ambin'ny folo ny volana Marsa ho avy izao. Ny fidirana dia amin'ny ora sasany maraina, amin'ny valo sasany ary amin'ny folo sasany. Ny hariva kosa dia amin'ny ora sasany. Tongava maro fa tsy afaka ny tsy ova ny fiainanao, tsy mitoko tsy misy porofo izahay. Dia faly miara-batsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelika Shaina ao anatin'izao fandarana izao. Mino fa fifalinao anao no mampiantrano anay na mampandroso anay any amin'izay toerana misy anao, ary izay koa faly mandroso amin'ny toerana izay misy anao amin'ny alalan'ny izao fandarana izao. Manonona ny fiadanan'Andriamanitra sy ny fitahin'Andriamanitra amin'izay toerana rehetra andraisanao anay amin'ny alalan'ity fandarana ity. Manana fotoana lehibe isika, tena ataoko mihitsy hoe lehibe fa tsy mahazatra fotsiny ilay miteny an'ilay lehibe fa tena lehibe amin'ny alahady izao etsy amin'ny Palais de Sport Mahamasina. Amin'ny alahady izao ny fotoana dia tontolon'andro fa misy fidirana amin'ny enina sasany dia amin'ny valo sasany sy amin'ny folo sasany dia ny hariva amin'ny roa sasany. Io fotoana io dia natsoina hoe andro ny fanafahana. Tena tsoroko hoe notsongaina mihitsy ny mot ampiasaina hoe andro ny fanafahana. Tsy natao fotsiny hoe fotoana fanafahana fa natao hoe andro fanafahana. Satria ny antony dia izao, ao anatin'ireo fotoana anankiefatra ireo dia misy zavatra maro resahantsika. Satria raha miresaka fanafahana isika dia tsy zavatra anankiray no hanafahan'ny tompo antsika amin'ity indray mandeha ity, fa zavatra maromaro mihitsy. Ny tanjon'Andriamanitra dia mba hameanao fiainam-pitsarana, hameanao fiainana feno filaminana ary fiainana koa afaka mba mandroso amin'izay fa tsy voahidy ao anatina avo anankiray na teboka anankiray, fa mba handrosoanao amin'ny fiainanao mba tonga anao ho faly amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Satria sitrak'Andriamanitra ny adanantsika mpanompon'Andriamanitra, sitrak'Andriamanitra koa nefa tsika manana fanamby ary mandresy an'izany fanamby izany na inona ny fanamby atrehanao. Ny fotoanantsika hoe dia tsy amin'ny Palais de Sport Mahamasina, raha ny tena teo hoe andro ny fanafahana dia satria tsy zavatra iray no resahantsika fa zavatra maro no resahantsika. Resakantsika mazava ho azy mikasika momba ny délivrance. Rehefa miresaka hoe délivrance dia indraindray ny ao anatin'ny saintsika dia hoe fanafahana amin'ny devoly fotsiny. Fa rehefa hoe midélivrer olona dia tsy voatery hoe ilay olona no misy devoly, fa mety koa midélivrer olona amina trangan-javatra na hoe situation anankiray na circonstance izay manahirana dia manahirana, izay mahatonga ny olona indraindray tena mamofo mihitsy hoe tena tsy haiko intsony izay faran'ity fiainako ity, tena savoritaka ambany ambony ny zavatra rehetra. Za ve dia mbola ho tafavoako anatin'izao olana izao ihany? Amin'ny fomba ahoana no mbola ahafahako mandresy ao anatin'izao olana izao? Dia mbola possible ve hoe ty problèmako be ity dia mbola hiva? Indray resiko ohatra hoe ohatra ny zanak'Israely hiditra ny tany Kanana dia ny tany voalohany idirany dia ny tany Jeriko. Rehefa nandefa pitsikilo tany Mosesy dia Joshua dia nahita izy hoe 12 zany nakany, dia nahita hoe ny tany dia tena tsara dia tsara, ny vokatra dia tena tsara dia tsara, tena hoe tondra-dronozy tantely tokoa araka izay nampanantenan'Andriamanitra. Fa saingy ny olona ao aminy izy goavana dia goavana, ary izay tsingetana kely fohy kely mihitsy eo anatrehany. Izy nefa hozy izy mitelona ny olona velona ilay tany ao. Ny tena marina rehefa manao fikarohana ara-baiboly ianao dia tsy ilay tany no mitenona olona velona fa ilay olona ao mihitsy mihinana olona velona. Ny fitoerana io izy Andriamanitra tian'Andriamanitra homena ny zanak'Israely. Zanak'Israely nefa raha hiditra ny tany Kanana
olona vo avany anefitra tsy manana sabatra tsy manana fitaovam-piadiana fa dia hoe tena finoana ny idiranao anatin'ilay izy le toerana efa ngeza dia ngeza ny olona ngeza dia ngeza dia rehefa nitantarany zany ro folona azy avontsika elo ny tany dia izy hoe tsara ny tany toy ny vokatra fa tsy vitantsika ny andresany zanak'Israely nefa efa tonga eo amin'ilay teboka izay antsoina hoe point de non retour zany hoe efa tsy afaka miverina intsony satria efa 10 taona nandeha tongotra foana mpandrapatonga tany tsy vitan'izany ihany koa fa tena hoe maro ny efa ringana tany anefitra ary efa io nandrandray nandritra an'izay efa 10 taona izay ao fomba ahoana ny iverenana indray ao fomba ahoana indray ny iverenana any Egypta efa problema tamin'ny efa 10 taona lasa ve dia iverenana hiditra tokoa nefa ahoana ny idirana an'ity tena hoe sarotra ilay izy sarotra amin'ny fijery maha-olona kanefa izy Andriamanitra tamin'ny Josoa hoe mandehana idiro ny tanàna fa efa nomeko anao Jeriko sy ny lehilahy mahery ary mpanjaka ao aminy tena hoe tena tsy mora zany dia nataon'Andriamanitra hevitra izy didino indray mandeha isan'andro dia amin'ny andro fahafito didino impito dia tsofiny anjomara dia miorakora fa injera ny tamboho dia midiry dia miadivo tena ohatrany zavatra ridicule be daholo ahoana moa zany mandeha tongotra isan'andro fotsiny eto dia aveo mitsoka indray dia mirodina dia hiady nefa ianao tanapolo sarotra ilay izy kanefa marina loatra ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mba ny sabany na ny sandrany no nahazahoan'ny tany fa ny famirapiratany-tavanao sy ny fakasitrahanao tena hoe satria eo amin'ilay olona ny fakasitran'Andriamanitra satria mino izy ary Andriamanitra namea azy famirapiratany zany hoe révélation ny amin'ny tokony atao dia lasa n'ilay tanàna zay zavatra tena hoe inimaginable ozy izy ny fitenenana sarotra loatra ny hoe tsy mitombona amin'ny maha-olona kanefa dia izay no izy ianao koa ngamba mety ohatra hoe ao anatina fanambin-gezabe izao ao anatina teboka zay hoe point de non retour tsy afaka miverina intsony ianao fotrany efa tafiditra lalina tao anatin'ilay izy eo alohany efa tena problème ary mila mivoaka ao anatin'ny olana io mihitsy ianao tsy fantatro mety hoe sanatria zay zavatra nazonao mety misy zavatra ratsy mety voazon'ny olona tamina zavatra fandrika angambany ianao amin'ny fiainanao dia hozy izy ahoana ny voako amin'ity zay zavatra anankiray izay no isan'ny resantsika tsy amin'ny palais d'espoir hoe ny anafahananao aina tanany ratsy fanahy ny anafahananao amin'ny olon-doza be mety efa tsy haiko fanahinina angamba ny dino ato anatin'ilay izy na mety tsy fanahinina mety koa trangan-javatra zay tsy nampozonao hoe lasa nivadika ho tahaka izao le trangan-javatra zay tsy mampatorana andreo manaly ahoana ny fomba ivoahako ao anatin'ity fa tena tsy hitako tsony lalaka ivoahana ianao nefa tsy afaka memotra androsoko nefa ianao tsy hainao hoe ahoana ny atao tena renao mihitsy hoe mila tanan'Andriamanitra hamoaka ao anatin'ity trangan-javatra ity ka raha miresaka tsika délivrance ny anankiray isan'resantsika amin'izany tsy resaka fotsiny hoe famoahana devoly fa indrindrindrindra anankiray ao anatin'io famoahananao anaty trangan-javatra sarotra ohatry nazony zanak'Israely possible ave zany zavatra zany baiboly dia milaza amin'ny bokin'ny Korintiana 2:10 fa ny tantara zanak'Israely dia nosoratana mba ho lesona ho fianarana ao antsika dikan'izay zany mahatonga soratana reny tantara miaraka amin'ny fijoroana vavolombelona reny dia satria mbola azon'Andriamanitra averiny zany mba fantatrao ve fa nidikany hoe témoignage ny tena dikany hoe fijoroana vavolombelona ny heviny raha tena dirinao ny dikany amin'ny tena original ny dikany dia hoe avereno indray hoy ny tena anglisy hoe do it again zany hoe avereno atao indray ka reo zavatra zay nisoratana ao anaty baiboly indrindra reo tantara tamin'ny zanak'Israely mahatona vela hovakitsika sy ho fantatsika dia ny tena marina tsy hoe tamin'izany ihany ny azon'Andriamanitra tao fa azon'Andriamanitra averina tao eo amin'ny fiainanao ny hoe hanokatra ny ranomasina mena mety tsy ho zay angamba le olanao hoe za zao andeha hipita an'ity ranomasina ity mety tsy ho zay fa tsy ranomasina ny mety olanao fa io trangan-javatra zay atrehanao io hoe ahoana ny fomba ivoako ato afaka mamoaka avy Andriamanitra ao anaty trangan-javatra zay tena sarotra zay fosaringodringotra daholo ny olona rehetra noho ny amin'ny adisoko na noho ny tsy fatakarako na noho ny zavatra tsy napoziko mbola possible ave izany
ny valiny dia eny mba fantatrao ve fa zao voalazany ten'Andriamanitra rehefa nanenjika ny zanak'Israely Farao tamin'izy nivoaka tao Egypta dia nieritreritra izy hoe ho coincena ao amin'ny ranomasina ireny fa tsy mahita lalana ireny fa lasa daly eo mihitsy izy ny coincentsika azy terentsika eo dia hovonotsika eo ohatrany hoe voalavitra ny saka kely zany eo anjoro-trano tonga dia tsy afametsika ntsony mihitsy dia nieritreritra Farao hoe tapitra eo ny tantara fa hozy Andriamanitra hoe fanahiniko netiny eo mihitsy ilay izy na ny zanak'Israely ary tamin'izany tena hoe tena inony ty nahoana ny entony hitondrano anay tsisy tany hitsoara tonga dia coincé tanteraka fa Andriamanitra nefa efa malala izay ho ataony dia nisokafan'Andriamanitra ny ranomasina dia nanenjika Farao fa naringan'Andriamanitra tao anaty ranomasina tanao ianao koa mety mieritreritra hoe tena tsy possible ntsony ny voahana amin'izao hoe tsika inge tsy tamin'ny andro testamenta taloha fa zao ange tena nananana be da be fa hoy aho hoe matoa ny soratana dia azon'Andriamanitra averina atao indray amin'ny fiainanao ianao tokoa mety mahatsiaro hoe tsisy lalakivoahana ny olana sy ny fahavalotro na koa ny tsy haiko zay napiditra anao anatin'izy mety mieritreritra hoe ao koa ianao ny raisina ary ohatrany hoe ala merci an'olona zany ianao fa mamela tena ianao efa fantatra Andriamanitra ny ho ataony amin'ny fiainanao ary zay no isan'ny anankiray antony ity fotoana etsy amin'ny palais des sports ity izay amoahan'Andriamanitra anao ao anaty trangan-javatra sarotra zay mety eritreretinao tsy hatafavoakanao tsony etsy amin'ny palais des sports zavatra anankiray zay isan'ny zavatra anankiray faharoa resantsika dia ny fanafahana ny olona ihany koa amin'ny ataka ny devoly ny fampahorian'ny devoly le izy tsy voatery hoe nanota ianao tsy voatery hoe nanompo sampy ianao fa misy olona zay ratsy fanahy na be fialonana zay mety namisavy ianao nanimba anao tsy ianao akoriny dia hoe nandeha naka fanafody gastari na nanao an'izao fa saingy mety mbola kely ny herinao ara-panahy dia rehefa nanafika ny devoly dia renao hoe tsy voatohatra l izy ary tafiditra tamin'ny fiainanao dia tsy hitanao nitsony ny fomba hivoahana isan'izany ohatra ny aretana voaingana zao misy ola manantona na misaviny olona dia goka be eo amin'ny tendany sady mibotsina be nana be misy zavatra manganongonangonaka be miketsa be eo amin'ny tendany nisakizy koa zao ohatra n'izany netindray aman-dreny tamiko tao amin'ny ritsy hoe ty izazy ty ny lomalemy tsy mety mikatona dia ny zavatra mitranga misy fiatraikana hatra anatin'ny maso le zaza le izy dia efa nisy fotoana ngeza be lohan'io zaza io dia tsoahana rano trohana zany le rano tao dia voalazany tamin'izay rehefa noentina teo amiko izy dia hoe tsy maintsy averina atao opération indray hosokafana indray ny lohan'le zaza voalohany ozy izy zay tsy manam-bola faharoa izy zay matahotra satria efa natao opération izy dia mbola averina atao indray ary ny dokotera izy tsy tena migarantira hoe tena ho sitrana raha tonaka hoe tena efa nanana fianakaviana natao opération dia ianao angamba malala fa misy taratasy ampanaovana hôpitaly ianao hoe ohatrany hoe décharge zany filazana hoe raha sanatria ka tsy mireusira ny opération tsy mety zany ka maty dia tsy hitory ny hôpitaly ianao na ohatran'izany misy taratasy atao zany dia tsy maintsy manao zay taratasy zay ianao satria misy fetra ny fahaizan'olombelona tsy mieritreritra ny hôpitaly hoe hamono anao ho faty fa fotsiny hoe raha sendra sanatria ka ho zay satria misy fetra ihany fahaizan'olombelona dia ataonao zay soni zay sy ohatran'izany décharge zany ohatran'izany lay izy rehefa ohatra zay dia natahotra le ray aman-dreny ka raha maty le zaza ty dia ahoana dia tena nangataka izy tena mba mila vavaka izay ozy izy dia nametrahako tana ny lohan'le zaza dia nivavaka ho azy aho reo ray aman-dreny hoe fa tena lany vola be amin'ny fitsaboan'io zaza io rehefa nivavaka ho azy ny zavatra nitranga noentina averina tany hôpitaly izy ny alatsinainy ho averina ataony analyse ny rehetrarehetra milohan'le opération fa agagana no nitranga fa nikatona le loha malemy faharoa nanjavona le rano ary miverina zava ny fahitan'le zaza tena fahagagana tany amin'ny hôpitaly ahoana na possible an'izao fa nentinareo ta izy ty zazy ty raha lahy anankiray koa tahaka an'izany zay narary aty tena efa tena potipotika tanteraka ny atany dia ozy izy ny dokotera hoe tena tsisy ny nazo atao an'io fa ty ozy izy aloha misy fanafody atao ihany aloha dia efa niditra hôpitaly dia nisy taona efa tena efa mibotsina ny kibony fa namangy tany ny tanora atao am-piangonana satria izy tanora atao am-piangonana dia voatrany hoe maty zany
dia efa tena efa tsy nihetsika ntsony mihitsy efa tsy afaka ampidirina tsy afaka misakafo dia ampidirina le ohatrany amin'ny tuyau reny mamany efa lany vola be ny tsabo azy tsy hitantsony izay atao dia farany ankizany resaka tamiko ny tanora hoe tena milanao mihitsy bishop amakany mivavaka ao azy dia natoroko hevitra ny tanora hoe zao atao dia tia atao aminazy dia mivavao azy fa zaho aloha mbola tsy afaka makany andro any fa zao ny zavatra tsy mbola tsy maintsy atao fa zao atao dia metro tanana izy dia nivavaka ao lekizina akany soatran'izany dia metro tanana izy ampitao ny hery vitsy vavak'izay verina nody ny ain'le rahalahy fa mbola tsy sitrana izy fa ny dokotera tena tsy maintsy atao opération fa tena potipotika tanteraka dia rehefa afaka niverina ampidirina sakafo izy sy niverina tsikelikely ny ainy zay zany efa hoe hofaty dia nentina tany am-piangonana izy hoe tena mba ho vivavahana izy tena mahikely tena hoe tena alohantsika hivavaka tena vavaka ao azy tamin'ny foko raitra tamin'ny fotoana moa mivavaka ao azy dia lazainy fa natsapazavatra mamay ohatry ny afonidina ny vatana na izy na le mamany za hoe izay no izy fa sitrana aty vaovao any ao anatinao dia tia ny zavatra nytanga rehefa niverina tany amin'ny hôpitaly dia mbola ohatry ny hoe tsisy nininona ny ova fa tena mbola tsy maintsy atao le opération tozy le mamany tsisy an'izany efa mivavahany efa niteny bishop aho hoe vaovao ny atinao dia tamin'izany ozy izy hoe tsy mahazo mihany zavatra menamenaka dia za ozy izy misy fotoana ozy izy dia mamany tsy nahavita miandry anazy dia izy nefa misakafo dia lasa misy menaka fa ny zavatra nahagaga ozy izy mandra-piandra le fotoana anaovana opération tonga amin'izay ny fotoana anaovana ny opération naverina nojerena le izy tsisy nininona intsony niverina vaovao madio ohatry ny atin'olona tsisy problème gaga be nytao amin'ny hôpitaly hoe fa inona no hany fa inona nataony satria tao ihany izy nijerena dia amelohany opération nefa zavatra hafa nytoy zay niteneniko anao hoe mety ianao mety tsy naka fanafody gastari tsy nijangajanga fa nefa misy ataky ny devony mahazo ny fiainanao na mety ara-bola le izy mety ara-pahasalamana le izy movy Andriamanitra afaka manafaka anao amin'izany ny valiny dia eny nisy rahalahy tao am-piangonana tafiditra tao anaty trosa tena goavana amina miliara vitsivitsy moa zany fa tsy hoe miliara be da be rehefa tsy hitantsony dia nitsoaka izy tsy nitsoaka tany ivelany fa teto Madagasikara any andeha avy avanana mandrapatonga tsy nahita alentsony dia niverina teto izy nanantona na pastera inona ny ataoko tsy hitako tsony ny atao za matao ohatra higatra ny farinako rehetra tapitra namidy andoavina ny trosa nefa tsy mety voaloha mihitsy ilay izy fa misy problème avao dia nivavaka ao azy rehefa nivavaka ao azy dia namiazo torohevitra ny amin'ny tokony ataony dia lasa izy nakany amin'ny banky dia niteny tamin'ny banky hoe tena tsy ho voalohako le trosa zao sisany eo an-tanako fa ahoana natao fa gagany no nitranga mbola tsisy an'izany teto Madagasikara olona tany amin'ny banky hoe ny olona rehetra nanany trosa ohatrao izy dia tsy hita daholo ianao ny olona voalohany niverina taty aminay ohatra zao tena hoe tena manana bony fa ohatra zany aloha avy arô izy ty zavatra voalohanao fitizya dia efa fana eny ambony bazinao an-tsaina hoe za miracle mitranga izany satria ona zany teneniko anao zany fa be da be ny olona zay potika io nefa tsy hoe satria nanao zao fa tena hoe famisavian'olona fandravan'olona no naravany asany ny fiainany ary betsaka ny olona ohatran'izany avy amin'ny fialona ny sasany dia misy mamosavy misy mandravo potika ny fiainana tsotro misy letsy ohatra ny sasany tsy ritiny le anao le toerana ohatra le tanina le trano dia atao zay fombelanao rehetrarehetra dia manao fanafody sy namana mandrapatonga anao rava lasa ny tanana sy namana rehefa avy eo movy hoe possible Andriamanitra mampandresy anao sy manafaka anao amin'izany ary manakisaka an'izany fanamaloto mampahory anao zany ny valiny dia eny ny valiny dia eny nisy fotoana zanak'Israely nampahoriany Midianina fatratra na dia mively vary hohanina azy dia anaty fataka miafina tena hoe tena dia nalainy Midianina daholo ny fitaovam-piadiana Israeliana tsy misy mahazo mandranitra fitaovam-piadiana raha tsy any amin'ny tany Midianina izany hoe tena ny désarmeny tanteraka mihitsy ary tsy navelana ny haniko hohanina tena tena anatina oppression mafy dia mafy fa rehefa nitaraina tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely dia namanga ny Gideona Andriamanitra dia niteny taminy mandehany ianao amin'izao herinao zao
ary hodaniny tsangambato tsampiraitra dia sososao ataonao dia nanorohevitra Andriamanitra dia narala izy tsy nanana sabatra na ohatr'izany fa ohatrany cocktail monotov zany natao vilany tany dia nasiana afo dia natsipy dia ohatr'izany fa nandresa izy ary afaka teo amin'ny tanany Midiana niainga avy amin'izay kely teo aminy ianao aza mieritreritra mihitsy hoe ny adversairako tena sady mpanan-karem-be be relation be mihitsy manana fitaovana an'ity manana an'ity tena tsy possible atsony fanahy maloto manafika azy zao ahoana mbola ivoahako ny valiny dia no tsara mbola afaka tafavoaka ianao matoa ny soratana ny baibola izy dia te hanafaka anao Andriamanitra ka le amin'ilay ady zao hoe tsy amin'ny palais de sport mety misy idirana anankitelo tokoa maraina dia ray ariva miena satsany avalo satsany amin'ny folo satsany dia ny ariva amin'ny roa satsany fa zao no mba hamporiseko anao ataovy tahaka ny miditra amin'ny inona ianao mandeha excursion dia tsy modina tsy ny ariva ny antony dia satria ny lafim-piainanao maro mihitsy no kitehatsika tsirairay dia hivavaka tsika fa mivoaka ianao olona libre amin'izay zavatra mangetsana zay natonga azy mena loha hevitra andro ny fahafahana tsy hoe fotoana tsy fotoana anankiray fa andro satria le zavatra zay tena Andriamanitra ho traitena amin'ny fiainantsika tsy zavatra anankiray fa lafiny zavatra maro misy aminareo manoratra anay avy any ampitan-dranomasina manaraka le fandaharana amin'ny canal 7 moa zany satria ty émission ty mandeha amin'ny satellite hitan'ny olona moa zany satria le fahitalavitra ohatran'izay dia manoratra ty aminay par email hoe izay tompoko tena te hanatrika fa tsy afaka fa te ampitan-dranomasina ho anareo reny alefaso ny fangatambavaka ao fa ho anao kosa nefa raha eto Madagasikara ianao raha mbola eto Madagasikara na ny faritany azy ianao na ny Toliary na ny Dego na ny Tamatavy na Majunga zany hoe na avaratra na atsimo na tsy nany nandrefa ity andro anankiray ity ataovy zay atongavana aleo mieritreritra hoe mandoha vola frais makatindray andro toy izay andany vola be any amin'ny dokotera izay zavatra tsy ho sitrana mihitsy iandro venao tena tsy maintsy hoe tena tsy tafavoaka tsony la vola be zay vao tena hoe tena tahak'izay nanatrika an'ilay fotoana iny sady mbola misy fahafahana manatrika ilay fotoana dia ho avy ianao matoa sa manasantsika rehetra avy any amin'ny faritany na iza mijery zao fandaharana zao sy mihaino zao fandaharana zao dia satria azoko ho antoka ny zavatra ho ataon'Andriamanitra ho anao azoko antoka tanteraka alamino ny programanao alamino tongava amin'ny alahady zao tsy amin'ny palais de sport ary sanatria mihitsy koa ianao mety hoe lalao fanafody na nanao zavatra hafahafa na nijangajanga ka misy fanahy maloto mangeja ny fiainanao na aretina mety tsy ianao koa fa mety ny zanakao na ny vadinao na fianakaviany tianao ho afaka amin'ny fotoana io tadidiko tsara nisy olona netin'olona atao am-piangonana lehilahy lehibe izay tsy hoe antitra be fa lehilahy lehibe nisy namosavy izy io dia tsy mihinana fa tsy maloton'olona le maloto any WC reny dia tena ambelana fa vao tsisy miampina izy tonga dia miazakazaka any WC dia mihinana maloto azonao atsana ve zany tena mahatsirava zany tsy mety hinana raha tsy maloto ary na izy ary rehefa manao maloto dia izy ihany mihinana azy tena mahatsirava azafady amin'ny zavatra tantaraiky fa mahatsiravina be ilay izy dia nety ny olona nandritry ny 5 taona olona io ohatra zany nety natao am-piangonana nivavaka ao azy tarihan'ny tompo ametra-tanana azy vita ny fametra-tanana nataony test verinanodiny izay sitrana izy taorin'izay natao venanjeny hoe tena sitrana tanteraka marina ve fa afaka tanteraka izy kanina iny na aretinao mety paralysé ve ianao mety koa ve ianao tsy fantatro hoe manana aretina tsy mety sitrana na mitondra bekina accidenté ve ianao sa tsy fantatro aza mandefa fangatambavaka fotsiny fa tongava ataovy zay nataony olona tamin'ny andron'i Jesosy netiny tany amin'ny marary batainy olona tamin'ny fandriana ianao koa mety hoeto amin'ny chaise roulante na batao zay fomba rehetra tongavany ao fa Andriamanitra amin'ity alahady hikasika ny fiainanao ara-pahasalamana ara-bola ara-pitiavana sy zay zavatra ny asa zay ataonao tena nova ny fiainanao Andriamanitra andro anankiray ty zay ametraka marika tsy ho azo fafana ny fiainanao alamino ny programa tongava amin'izany
matoka efa voaranao ny fandarina androany raha misy zavatra tianao anontaniana dia eo amin'ny fahitalavitra io ny telefona afaka miantso anao fa vonandray anao ampitiavana sy ampananjany izay manao velomanao ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Saigny veloma tompoko. Raha vehivavy afaka amorofinao ianao, raha vehivavy afaka amorofinao ianao, ry rahavavy na inona fa nantainana iaretanao na olana mitambesatra eo atsorokao ka mahatonga ny fiainanao tsy mety mitraka intsony, tonga ny fotoananao anafaka anao amorofinao Andriamanitra, anasitrana ny fiainanao izy amin'ny zavatra mampahory anao. Manasanao izahay eto amin'ny Église Évangélique Saigny ny alarobia 20 Marsa izao amin'ny Rohora etsy amin'ny fiangonana Saigny Tanjombato iarahanao amin'ny Révérend Fara Andrianarivo. Fotoana natokana ho antsika vehivavy rehetra ity, tongava fa anafaka anao amorofinao rehetra Andriamanitra satria tsy miova izy, tsy mitory tsy misy porofo izahay.